olona tia mikirakira sao ianao fa feno fisalasalana be mihitsy amin'ny fomba fiasanao. Be kitikitika tia manodikodina mieritreritra hoe mba ahita son tsara. Tianao ve izany sa tianao mihitsy ny afeny zavatra ataonao? Zao tsy vitsitsika no nandalo tamin'izany. Maro amintsika te handalina an'ity son ity dia mianatra son amin'ny internet, mijery tuto, mijery hoe inona ny olako ohatra hoe te ahay mixa kely dia iny tapena kely hoe ahoana ny tuto manao mix, ohatra ny tuto zaraiko ireny. Fa ny olana amin'izy ireny tsy misy méthode amin'izy ireny dia tsy misy logika ihany koa e. Ary mbola piko aza hoe tsy ampy ny vision globale ao anatin'ilay satria samihafa foana ny contexte misy amin'ireny tuto hitanareo ireny sy ny amin'ny réalité izay iainanao. Dia inona ny vokatr'izany? Chaîne audio tsy hay ny voix tsy mipetraka tsara, ny mixage tsy milamina. Ary eto mazava tsy le sofinao ny olana fa tsy nisy olona nanazava anao na nanoro anao antsipriany hoe ohatranao anamarina moa zany base zany tahaka ny professionnel. Noho izany zavatra rehetrarehetra zany nahatonga anao an'ity formation ity. Formation 100% en ligne. Izany hoe na iza toerana misy anao na amin'ny fotoana ahoana mampety anao dia accessible foana ilay izy. Ka izy io dia natao ho an'ny rehetra na vao manomboka ianao na amateur na passionné. Ka ny hitanao miaraka ao anatin'izany dia misy vidéo efa vonona miisa eo amin'ny 10 isa eo. Afantaranao ny vision globale sy ny fomba hitondranao ny univers anao. Ao ihany koa dia misy ny chaîne audio aizanao manao mixage na instrument, mixage na voix, ny resaka patching amin'ny console. Indrindra moa fa raha toa ka mampiasa console X32 sy M32 ianao na console Wing tsy voatery ho izany ihany koa anefa fa mety ho marika hafa. Ka rehefa manaraka an'io formation io ianao dia manomboka ho fantatro amin'izay hoe fa maninona no tokony ho kitihana ity bouton ity fa tsy hikitika anjambanitsony ianao tahaka ny taloha. Ary isan'ny zavatra tokony ho fantatrao dia tsy hoe avelako irery ianao hijery vidéo any ianao dia any ianao zany dia any, fa zahako ihany koa dia miaraka aminao manampy anao amin'izay mety olana rehetrarehetra. Ka noho izany misy appel vidéo visio izay ho atao zany ahafantarana izay mety ho blocagenao na mety ho resaka fanontaniana, ahafahantsika miresaka ny logika na mety hoe misy fahazarana izay tsy mety taloha izay tokony hovaina amin'izao fotoana izao dia izany rehetrarehetra zany zahako dia miaraka aminao amin'izay fanontaniana rehetra ao anatin'izany. Io formation io dia voafetra satria anisan'ny olona afaka tafiditra miaraka amin'ity volana mars ity dia olona 420 ihany. Ka araka ny efa nalazaiko teo manomboka amin'ny volana mars ilay izy ny inscription zany dia efa manomboka misokatra dian'izao ka hatramin'ny faran'ny ity volana febroary ity. Raha malina anao ny formation na iza toerana misy anao na amin'ny continent aiza misy anao dia afaka andray anjaran'izay dia mandefasa MP ao amiko miaraka amin'ny adresse email anao dia alefako any amin'ny email anao daholo ny information rehetra momba ny sarany sy ny rehetrarehetra. Ny isan'ny tanjoko manokana ao anatin'ilay izy dia ho takatrao tsisy zavatra tokony hiafina aminao amin'ity resaka son ity. Dia ao anatin'izany ihany koa tokony hanana fatokisana amin'ny tenanao ianao amin'ny fanaovana mixage. Ka izay io fa anao ny safidy hoe mbola hitohy amin'le lalana nandeha alovanao teo ihany ve ianao dia ho hita hoe eo ihany sa anova fomba famindra kely dia hoe aka fotoana anao an'ity formation ity mba step up. Zay le izy ry zareo ka any anatin'ny mail tsika no fakahita raha malina anao zany.